atolotra ao antsika mandritra iterinandro ity ny fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe 12 Desambra. Nosoratany Laira Kotoarso. olalaoviny talenta miory miaraka amin'ny Daniel. Laira Kotoarso. Tahina Nantenaina ary Axel. nandry feo Roberto. nandrindra la teknika Ramsita Tanta. nanantotoso Axel. 12 Desambra. Anio no andro fahafito. Ka amin'izao raha andro meloha amin'ny farantozy izao dia manakambara amintsika ho mibosy ka mba ho fandraisantsika azy dia samy mitehaka mafy be tsika Ya, misotra ny amin'ny fanomezam-boninahitra fa tena mahafaly tanteraka ana mahita anareo mahafinaritra be sy manaraka baiko takan'izany e. Ho anareo efa mianadamianaka, mety ho gaga nareo fa andro vitsivitsy angamba dia somary nabedanina kely nareo sady mena fahalalahana. Ka eto dia tsindriko tsara fa hiara-hiatsika manomboka izao rehefa hita soma tsara ilay bandy tompon'ilay fiara 3212 dia aza matahotra fa avotsitray tsy misy atakandro nareo. Izany hoe miara-mitady any adala aloha tsika izany atoato. Ary saiko ny menina aminareo ekipako rehetra fa voavity misy amin'ny farany io dia hijanona tsy hanao asa ratsy intsony tsika. Ny antony dia satria raha voazara amintsika tsirairay ny vola dia azoko antoka fa avelona ny rehetra ny anjarany avy. Amin'izay kosa nefa dia samy mikajy ny azy avy. Ka raha tsy mahay mitantana ianao dia any ianao sy ny tranonao. Eny e, amaranako ny tena vety ny resako dia ity. Rehefa faran'ny taona dia mahatsiaro an'izay zanako izay foana. Ka mitindray mitoraka ity dia tsy ranomaso fa fety mipoapoaka be no entiko atsarovana azy. Noho izany raha pitso arivotsika eto dia hiaraka anao réveillon makotokotoka manja maraina ka samy malalaka amin'izay tiany e. Zay fa tapitra ny fivoriana. eny ary ka dia efa samy mahazo mamonjy ny efitrano tsika ahoana ny fahitanareo an'iny fanambarary iny reto vaovao tsara iny Za nefa miaya hoe misy ambadika. Ty ambadika inona ny tily lala saina ka? So fandripandrika entinandrika anantsika fotsiny io ko. Aleo mitandrina ihany fa andao voapozina na koa hoe mety ho alainy nitaovantsika. raha amiko anefa dia toa tena vokatra mivondra ny zavatra ny lazainy reny mba hamora matokolona akondry ity rimirana so dia adinindry ary fa tsy ola iringirina eny reny matomanana an'izao toeran'izao fiareny Tsy hoe miaro mirana tsy akory fa mitady resy lahatra amin'izay lazaina. Satria raha araka ny nambarany teo moa tsy dia ny alahelo ny an'izany izany hono ny tena antony. Allo jerena dia 8 heures rapitso e. dia tonga ihany moa ty le fotoana efa nendrasantsika faratra. Famelohan'ny zavatra rehetra aloha dia arapaina daholo tratra ny farany araka izany hoe faran'izany dia androany izany sisa amin'ny farany ty taona ity dia hivaly lany. Mino araka izany fa samy anareo ohatran'izay tiany ataony tsirairay. Fa na izany na tsy izany me mandeha ny fotoana efa amin'ny 12 ora sasany alina sahady izao. Izany hoe afaka atsasakadiny eo izany dia tsena ny taona vaovao tsika. Tsy ho lava resaka fa omeko amin'ny bos avy hatrany ny fitenenana e. Ya, efa maromaro ihany izay voalaza mibelo izay dia irarinsika mba ho samotratry ny avy eo daholo e. Averiko foana fa ity andro an'io ity dia natokako atsiarovako an'ilay zanako. Raha ny fitadidiako mantsy dia 20 taona eo izy raha toka mbola velona. Eny e,
tsy dia hoe izay fa manodidina an'izay ka zao hoe afaka sady misorisorytsika no mihinan-kinana efa reny manoloana antsika reny daholo ny sakafo zay mety gaga aminareo hoe fatao lasa ambiansa be indray ny fiarahana fa tsy gizagidra ny anay ilay retsy dia zany olona raha miasa zany tambatambazina zay fa mahazo daholo za reto mihevitra hoe maninona moa raha izao sika no manararoatra mandositra tao hevitra mety tokoa izay ka nefa dia mbola feno mpiambina be ny any ivelany any raha izay masaka ao an-tsainareo za koa mahita fa na zany mila manao pilontsika fa zao alina zao koa ny fotoana moko dia inona nefa ny vahaolana hitanareo ka tsy misy tongatonga ho azy eo ry malala fa miara-mitady ny tena mety nama dia aleo rehefa mamimamy ny daholo zareo vao mitsoaka ka ary andao iparitaka aloha fa manara-masy be beloha eny ariko Le propriétaire de tous les dossiers. Fa firy zao efa latsaka 10 dia ahoana amin'izay eo indrindra sika zao aleo aloha tsy ho mikoropaka be fa sao dia hovakena fotsiny io sady ry zareo ary mbola mijoro tsara daholo mila mailo fotsiny tsika fa tsy maintsy ho tafavoakato raha mbola misy koa fanantenany ary iny nentina makeny aloha iny tsy nanapoaka champagne zany ve rehefa be kosa akaiko dia efa miteny azay ry fito fa sao hoe mahita an'iny ka tsy ahatotra fakapana eo indray ianao koa za angady andray be fa sista godikely fotsiny rehefa tsy laina dia tsy laina eo mihitsy aloha rangamba ilamina iny afaka atao foana ange rehefa avitra taotsika io fa iteny beloha eny ary fa dia araka ny fomba mahazatra zay efa natao foana hatr'izay moa dia za trano no mitondra ny fitenenana avy eo atolotra amin'ny bosy mety ho gaga anga aminareo hoe to misy champagne ny tompoko izy mihitsy io ary ny azy rehefa zavatra ny lazainy dia tsy maintsy tanterahany tena tsy mazava ako mihitsy ny tianyity bosy ty atongavana ka sao dia mba efa mitorona marina ary izy ity indraindray marina lasa ihany ny saina hoe to manao propagande izy za miraraha zany aloha fa zay herika ela anaty jo ny tanjony daka efa latsaka 2 minitra zao dia higadina ny taona vaovao ka aleo omeko amin'ny bosy avy hatrany ny fitenenana efa tongotra kely ny fotoana miomana daholo tsika fa hiaraitsena azy 23h59 50 secondes zao manisa mihemitra tsika rehefa eo amin'ny 55 eo ary 5 4 3 2 ohatray fa taony vadika 23h61 tampoka mahona koa zao tena tsy mazava koa zany tena mitony io raha fa tsy miverina reto tsy misy tombo avao ve tena mambindrivitra miosongozina amin'ny tany tontolo loza fa mororo-tany ahoana zao
fa hoana ty zao bosa aiza ianao zany e? Tena tsy haiko letsy hoe aiza zany a. Ary lamba aiza? Ka ny feonao fotsiny nge bosa no haingo fa tsy hitako ianao e. Fa ny andro ve no maizana sa ialany mainty e? Tena metsika mihitsy ny mainty ry bosa. Jamba ve ary reto a? Ka nasaha koa aza tsy mahita ninona ne? Zao tontolo zao mihitsy ny maizina e. Takona ny masoandro sy ny volana. Tena matahotra le sarofidy a. Fa aiza lazany e? Tsy fantatro hoe bosa nga tsy misy telefonina ny aminareo ao fa tena tsy laitro zao a. Sisy e, tsy misy. Andao na mifampitsapatsapa so afaka mifanakaiky ihany. Andriamanitra! Loza reto fa tena tora ny onja. Fa inona koa io oatra ny afo be eny amin'ny abakabaka io e? Zay fa nazava-kely. Oay, to sarina dragona ngeza be nitazana eny amin'ny lanitra sady mendrika afo le izy e. Fa inona le tio dinosaure be ny an-tanitr'io be loha? De tsy haiko rery bosa fa andao aloha velomy be vokatorana io a. Kosikoseo ny tana reto a. Ionja ho a. Ionja. Fa aiza zany? Velona ihany no vadiko marina. Avy eo fihonika ianao aingana. Fa nofy ary ve zao zavatra hiainantsika izao e? Andao reto alateto dia mamonjy tanàna. Ka tanàna aiza nefa e? Tsika anie aty anaty alabe. Aleo aloha hitady misonday ako ambadika ao a. Kay mahay aho e. Kay mahay a. Fa ahoana bosa? Kay vo mandeha ianareo mihitsy ve le tsy dia toy ny misy vainafo be zany le ty. Zany ve? Ie. De tsy hetsika eto ve zany tsika e? Mila mitady hevitra fa sao fateto ka. Andaso hoe ahita atao posiko tatoka ny telefonako. Ho avitra ihany tsika. Ty e. Tena tsy misy réseau na bitiny kely aza. Olty. Fa to miova sarina sahafa vy le soratra hoe aucun service. Olty. Natolotra antsika teo ny fizarana faharoa sady farany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe 12 Desambra. Nosoratany Laira Kotoarso. Nolalaoviny Talenta Mioge niaraka tamin'ny Daniel. Laira Kotoarso. Tahina Antenaina ary Axel. Nandray feo Roberto. Nandrindra la teknika Ramsita Tanta. Nanantotoso Axel. 12 Desambra. Mbola hitohy